mahatonga ny herin'Andriamanitra tsy mikoriana tsony satria manino ny olona dia faly milaza hoe za mpino, za kristianina, za fiangonan'ny finoana, za MRE, za vahaony oloko, za katolika, za protestante, rahalasakana-bavy ao. Tsy zany tsony kay raha tianao ny herin'Andriamanitra hiasa fenao amin'ny fiainanao, tokony miverina mianatra ianao, isaky miona amin'ny tompo ianao, dia mikasika ny somotra viavin-damina. Maneho aminy hoe tompo, je te respecte. Tompo, zako tena olonao tanteraka mpanomponao aho. Alasaka anabavy. Raha vao aka ohatra anankiray ahako e. Marika toko fahenina, 9:5. Marika toko fahenina 9:5. Mialohany eo 9:5. Betsaka ny olona nitondra marary sy ny olona nisy fanahy tonga teo amin'i Jesosy. 9:5 ary nataiza ny digan'i Jesosy, natao mivohitra, natao an-tanàna, natany tsara, dia napetraka teo akanjany marary, ary ny olona nangataka anendrina dia somotra viavin-dambany ihany azy, ary sitrana zay rehetra nanendry azy. Satria manino, zay olona tena miaraka amin'Andriamanitra ka miteny hoe Andriamanitra, za tena manaja anao, za tena miankoka tanteriko amin'ny fahalebiazanao, za tena mpanomponao, ary za mitroka avy amin'ny herinao. Ny olona tahaka izany tsy miala maina eo anatrehan'Andriamanitra. Alasaka anabavy eo, manomboka androany aoka hiova ny fomba fanomponao an'Andriamanitra. Raha maniry ianao hoe tena mila le herin'Andriamanitra, fa manomboka tsapako hoe manomboka mipotika amin'ny fiainako, tsapako hoe manomboka ohatran'ny totongana amin'ny fiainako, tsapako hoe misy zavatra mibloqué amin'ny fiainako, na ho ianao hoe tena tsy mety amin'ny fiainako raha ohatra ka tsy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Ny olona ikoriana ny herin'Andriamanitra, tsy ny olona mangataka hoe meo herinao aho, Andriamanitra meo herinao aho, ifonako aminao, na hivibra ary ianao Andriamanitra meo herinao aho. Tsy resaka vibration io, tenikeno kaikany hoe tsy resaka mivibra io e. Fa zao alasaka anabavy, raha tianao hisy herin'Andriamanitra, le izy anie zavatra hita dia zao hoe ilay hery efa atao amin'i Jesosy. Tenikeno kaikany hoe le hery anie fa ao amin'i Jesosy e. Fa le hery zany tsy mikoriana ho azy. Mariavy ianao e, le hery manasitrana fiainana efa ao amin'i Jesosy. Le hery manarina fianakavianao ray manontolo efa ao amin'i Jesosy. Le hery anasitrana anao amin'ny aretinao efa ao amin'i Jesosy. Le hery anainga indray ny arabolanao efa ao amin'i Jesosy. Le hery zay anarina ny fianakavianao efa ao amin'i Jesosy. Efa ao le izy. Fa ny fantaniny, ahoana ny ahatonga le hery avy ao amin'i Jesosy? Ikoriana ty amiko. Azonao ve? Ahoana ny ahatonga le hery ikoriana? Kasi ny somotra viavin-damana. Tsy kasi ho fotsiny izy, fa aoka ianao hianatra hikasika somotra viavin-dambana. Satria manino, ny fikasiana ny somotra viavin-dambana tsy mitovy amin'ny fikasiana rehetra. Fanajana. Andriamanitra manomboka izao, za olona manaja anao. Kasihana amin'ny fanajana ny fon'ny tompo. Misy zavatra manokana nisoratako moato fa ho teneniko aminao le izy efa avy eo. Tenenao zany, raha tianao hikorinany aminao ny herin'Andriamanitra, dia aoka ianao olona feno fanajana an'Andriamanitra, olona feno révérence eo anatrehan'Andriamanitra, olona tena maneho eo anatrehan'ny tompo hoe tompo, za mpanomponao. Ary le vehivavy, zavatra manokana, hitantsika teo le sakana be dia be teo, fa tsy mampanina anazy fa izao, za ndray ozy izy, isisiako ty, mandra-pavoakasiko, somotra viavin-dambana. Ny olona nakalasaka anabavy amin'izao vaninandro zao a, mahazo mahitsy a, mahazo mahitsy a. Ny olona amin'izao vaninandro zao ary tena ambarako a, fa misy toroteny indrindra fa zay pastery le manao an'ity toroteny ity hoe ohatrany hoe facile mikasika ny tompo. Ary indraindray zahay manana tendance, manana fomba fanao mitaka miteny hoe eo ny eo ianao dia tsy maintsy hiova ny zavatra rehetra. Fa indraindray ka lasaka anabavy, mila hisisihana io. Aonao hoe a? Indraindray tsy vitany hoe mikasika indray mandeha io.
Indraindray ianao tena mila misisika, mila mandany ny andro. Indraindray ianao mila maneho, mila maka fotoana mihitsy ianao maneho anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra zany manaja anao e. Ny olana antsika kristianina mana tena miracle instantané foana. Hoe eto mbavaka pastera ametro tanana tonga dia eo vita ny ana. Fa misy fotoana ka lasaka nabavy. Ianao mihitsy mila misisika. Ary io angalao fotoana io. Lasaka nabavy, raha mbola tsy tsapanao le herin'Andriamanitra ny korina tany aminao, ny dikan'izany mbola tsy vita zany le fisisiana. Teneniko ianao akakinao hoe raha mbola tsy tsapanao le herin'Andriamanitra ny korina tany aminao hoe dia dikan'izany hoe mbola tsy vita zany le fisisiana hoe. Mbola mila misisika mihoatra zany. Mbola mila mivavaka mihoatra zany. Mbola mila fanehoana ao anatrehan'Andriamanitra zany hoe tena Andriamanitra zany manaja anao hoe mbola mila mihoatra noho izay vitanao. Le izy ane ka lasaka nabavy tsy zay dozinao hoe fa zay dozy mety amin'ny tompo. Mba teneniko ianao kaikinao hoe tsy zay dozinao io hoe. Andramo ane makany amin'ny dokotera anao dia ozy izy le dokotera mantsy anao hoe augmentin ko maraina ko atondro 2 ariva e. Dia ozy ianao hoe ny anara angatsy ataoko an'izany, ny anara ataoko ray maraina ray ariva. Indraindray tsika raha dokotera miteny dia eketsika. Fa rehefa tsika nasaina miteny hoe misisia amin'Andriamanitra, dia tsika Andriamanitra afaka tsy mila sisiana. Fifonako aminao, misy fotoana ianao mila misisika. Raha tianao hikorina le herin'Andriamanitra, hidinao amin'ny ankonanao misisi mivavaka. Misisi maneho anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra za manaja anao. Dia raha maneho eo anatrehan'Andriamanitra ianao androany hoe za manaja anao ka mbola tsy tonga le miracle, dikan'izany mbola mila mampiseho indray zany ianao raha pitso hoe mbola manaja azy any. Ka raha mbola tsy tonga raha pitso le miracle dia mbola asehonao indray raha afaka pitso hoe tompo mbola tsy miova ny ety fa za mbola manaja anao foana. Fa tsy hoe efa tsy nety androany dia ileo indray mitady zavatra hafa raha pitso. Mila mampiseho an'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra za manompo anao. Raha tena tsokana ane zany dia izao hoe ny fanajana an'Andriamanitra, ny fanolora-tena ary ny fanompoana dia fantsona telo mampikoriana ny herin'Andriamanitra makeo amin'ny fiainan'ny olona. Fanajana, fanolora-tena ary fanompoana. Inona le anankitelo? Ka raha androany a manaja, manolo-tena ary manompo kanefa mbola tsy azoko le miracle androany, dikan'io mbola mila misisika indray raha ampitso. Teneniko elo kaikiny hoe mila misisika indray raha ampitso hoe tsy tokony ho kivy zany raha mbola tsy nandray miracle androany. Tsy maninona tompo fa izao tsy amelako raha tsy voakasiko ny somotra viavin-dambanao satria maninona za te aneho hoe da manaja anao ahako. Zay moa hoe tsy amelako zay fototra mpinomano zay. Mba teneniko ianao kaikinao hoe tsy amelako. Ahoana tsara tsy amelako raha tsy mikorina io e. Ahoana tsara tsy avelako io raha tsy mikorina. Menina raha mba zany ao anatinao io milaza aminao ahako io zavatra andalovanao io tsy maintsy hidinan'ny herin'Andriamanitra io ary tsy maintsy misy zavatra mitranga ao. Tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra. Misy zavatra zany tsy maintsy herin'Andriamanitra manao azy. Fa ny anjarako misisika mba ahakasika somotra viavin-dambana. Inona ny anjarako? Ndry tamin'izay taloha tsy haiko nareo hoe firy tamintsika natratra zany bus. Rehefa avy mirava amin'ny 5 sasany amin'ny 9 iny andro ririnina eo amin'ny 116 eo Ambojatova eo lahatra ny olona. Dia enao koa mba milahatra. Vao tonga ny bus hafahafa koa le bus janony ake lavidavitra eky zalahy avoaka daholo aloha ny olona. Efa mivoaka daholo ny olona zay vao mpandrosondra la moramora amin'izay ny bus iny tonga eo. Ohatrany hoe miteny zany zalahy ake lavitra hoe vao marika ka tsy zany ve le izy. Ohatrany efa omaniny zany ny sainao hoe miomany ianao fa vao tonga eriana io dia inona raikitra ny akisisika. Ka lasaka nabavy ny olana mipino ankehitriny pino tsy mpanao akisisika.
teny ankeno kaikanao mila manao akisisika tsika hoe indraindray mila anaovana akisisika mihitsy le fanehoana eo anatrehan'Andriamanitra hoe za manaja anao. tompo miditra mivalo fotoam-bavaka sanatria amiko tompo ny tonga orinanao am-piangonana. Ohatra ny vitsy any renanao amenna tamin'ilay izy a ianao mila ny hekin'Andriamanitra dia indraindray ny tompo indray ny tonga alohanao am-piangonana sady arabaky teny le hoe miandro eo foana izy ho atsika tsy raray avy amboarina mihitsy ny fotoana hoe tompo za le fiainako ray manontolo mila ny hekinao noho izany mila manaja anao ako, mila manolo tenao anao ako, mila manompo anao ako. Dikan'izay tompo manomboka izao zany ny fanompoko anao ataoko prioritaire. Raha olona tena mila ny hekin'Andriamanitra zany ianao, priorité aminao ny fanompona an'Andriamanitra satria maninona fantsona mitondra ny hekin'Andriamanitra eo, tsy avelanao mandefitra zany eo. Amen. Tenenina akaikinao tsy avelanao mandefitra zany ny fanompona hoe ninonino ny zavatra fa afaka miandry, zavatra fa afaka mijanona fa ny fanompona oeraoera ozy izy tsy maintsy manitra anao. Ny sasany zany oeraoera ny tsy maintsy fa ny mpino kosa ny fanompona tsy maintsy mandeha. Kitio kely no akaikinao hoe fanompona hoe manomboka androany tsy maintsy mandeha eo. Raha hianatra zavatra tsotra tsika androany dia izao, tsy ny olona rehetra ao am-piangonana no hiasan'ny hekin'Andriamanitra. Fitiniko le afatra ao anatsara hoe fa ny olona zay idina ny hekin'Andriamanitra ary iasan'ny hekin'Andriamanitra dia ny olona izay eny sasany tonga dia misisika, ny olona zay mikasika ny somotra viavin-damban'ny tompo. Inona ny dikany hoe mikasika ny somotra viavin-damban'ny tompo? Maneho fanajana, maneho fanolora-tena, ary faharoatelo maneho fanompona. Amen. Tsy fomba malagasy le izy fa fomba jiosy. Manomboka izao sarotra be amiko hoe ndao tsika namboatra lamba be anankiray dia asiana somotra viavin-damba dia hoe any Jesosy io dia izay mikitikety dia sitrany. Ohatrany tsy hanao an'izany tsika angamba. Teny keo akaiky hoe tsy hanao an'izany tsika hoe fandao le fiainantsika eny amboarina. Zay mila ny hekin'Andriamanitra rehetra olona mpanaja an'Andriamanitra, olona tena mpanolo tena ho an'Andriamanitra ary olona tena manompo an'Andriamanitra. Manaja, manolo tena, manompo. Avereno hoe avereny fandroany, avereny fahatelony. Efa ela ianao nivavaka hatramin'izay, fandroany teneny hoe tompo zay vao fantatro amin'izay dika le hoe kasika ny somotra viavin-damba. Fantatro amin'izay lay latsaka tamin'ny fiainako. Afaka mivavaka ve ianao dia tena hiteny hoe tompo androany fantatro amin'izay zay zavatra tokony ataoko. Ka tsy ampy le mivavaka, tsy ampy kay le mandeha am-piangonana efa tsara zany, fa tsy ampy kay androany Jesosy tonga manantona anao zahay, tonga zay hitady anao androany Jesosy ary iovy zahay amin'ny fiarahana aminao. Hatramin'izay zay mpivavaka fotsiny fa androany zay hianatra hikasika ny somotra viavin-damba anao. Nianatra zay androany hoe ka izany fanehoana fanajana, fanehoana fanolora-tena ary fanehoana fampanompo. Tena mba atao vavaka zany satria Jesosy io manomboka androany dia anana fiainana manaja anao, anana fiainana feno fanolora-tena ho anao ary anana fiainana manompo anao. Raha olona tsy manompo ianao, raha olona mbola varindriny ianao, raha lasaka anabavy eo, so dia zay ny sakana tsy mampikoriana ilay hekin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, mahatonga ilay hekin'Andriamanitra tsy miasa feno amin'ny fiainanao. Teneno hoe Jesosy manomboka androany tena manompo anao amin'ny foko rehetra. Anaja anao amin'ny fiainako Jesosy
vava mafy ianao Jesosy a zany mivavaka ambaranay androany zany mivavaka ambaranay Jesosy anao zahay tiako hivavaka anao sokafo ny vavanao dia teneny anao a Jesosy a tena mivavay anao mba sokafo ny vavanao anao a Jesosy ary manolo tenao anao a Jesosy anana fiainana manaja anao amin'ny zavatra rehetra anana fiainana manaja anao amin'ny zavatra rehetra Jesosy a amin'ny fiainako manontolo ary manana fiainam-panompona Jesosy a tena fiainana manompo anao